Voalaza teo moa fa tsy zarizary ny fitaovana miasa amin'ny toeram-pandidiana ao amin'ity CHRD Besalampitika dia manana sarotra amin'ny fandidiana rehefa misy mararimely izany na izany aza nefa dia miezaka ny dokotera ao toerana mampiasa ny fahaiza-manaony hanavodana ireo marary. Vola Rafarasoto, son François Atrany. Efa mila avaozina ity fitaovana fampiasa mandritra ny fandidiana eto amin'ny CHRD Besalampy ity hoy ireo anestésiste satria zava-dehibe hanaraha-maso ny marary. Fanarahana maso ny parametre hémodynamique izy. Dia ny zavatra hitan'ity zao raha ny tokony izy zavatra maromaro. Fa ilay hitan'ity aminay amin'izao io dia resaka saturation oxygène dia miaraka amin'ny fréquence cardiaque fotsiny. Fa ny tensiomètre anazy sy ny fangalana ny FR, fréquence respiratoire efa tsy mandeha intsony. Mangataka zany zay aty hoe mba amin'ionareo scope vaovao. Olana lehibe ihany koa ny tsy fananana climatiseur sy ny tsy fananana appareil de réanimation famelomanaina eto amin'ity CHRD Besalampy ity. Tsy manana appareil de réanimation zay ato dia tsy manana ny fitaovana fanarahana maso ato amin'ny réanimation. Ohatran'ny hoe scope le nolazaina teo iny mbola tsy manana zany zay ato. Misy fotoana ny équipe zay hoe infirmier de bloc na infirmière de bloc lasa mikopakopaka na manome atsika an'le miasa na ny anesthésiste na ny chirurgien zay vao vita hatramin'ny farany. Misy ara maka pause misy aloha fa hoe mafana sotrano manitsy dia aveo miverina mba jerena akaiky ny fangatahana réparation amin'izay climatiseur sy ny fitaovana zay arifomba sy primordial ho an'ny fandidiana sy fampatoriana zay satria lavitra Besalampy, sarodalana Besalampy, mandra-pahatongavan'ilay olona any amin'ny ville ohatra raha ohatra tsy arifomba ny fitaovana eto dia maty le marary. Ka noho izany ho fanavotana ny ain'le marary aleo atao complet tsara, atao arifomba tsara ilay fitaovana dia ahavitanay ny fandidiana rehetra eto Besalampy. Anjara toeran'ny anesthésiste na ny mpampatory ny manala ny fanaintaina ny marary mandritra ny fandidiana, miomana meloa amin'ny fahasarotana mety hitranga mba tsy hiatraika amin'ilay marary. Izay ny vaovao azona atolotra antsika androany tompo kilasy tompo vavy fampahafantarana fa rahampitso amin'ny ora tahaka izao dia hiavaka ny vaovao eto amin'ny televiziona malagasy satria iverenana ho tsy haivina amintsika avokoa ireo dingana rehetra natao tamin'ny tolom-bahoaka natongavana tamin'ny fandresena hatramin'ny fianianana izay nataon'ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblikan'i Madagasikara dia ny kolonel Randrianirina Mikael izany ao anatin'ny songadina miaraka amin'ny natao mayavy rahampitso amin'ny fito ora sasany ny tena koa mametraka ny veloma mandra-piona amintsika to kilasy to.